Raha izay no fanomboana hiditra amin'ireo vokatra isaka ny taranja ny faninana kosa arsika. Omenanao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny vokatra rehetra isa taranja izay ny faninana fito moa ny taranja-panatanjahantena nandraisana anjara tamin'ity faninanana ity. Taranja-panatanjahantena fito no ny faninanana nandritra ny lalao ny 15 taona ny tahirim-bolam-panjakana. Orinasa 720 no nandray anjara tamin'ny faninanana. Ny taranja baolina kitra no nahitana ampandray anjara betsaka indrindra izay nahatratra 220. Ny ekipan'ny Espace Fitiavana sy ny Orange Madagasikara no tafita tamin'ny famaranana. Iry zareo Trésor Pampiatrano manao akanjo fotsy sy ny Orange teo amin'ny manasadalana ity arahantsika amin'ny sary ity. Ka teo no naharesy andry zareo Pampiatrano. Ny Espace Fitiavana kosa nanilika ny BOA teo amin'ny lalao manasadalana faharoa. Arak'izany dia ny ekipan'ny Espace Fitiavana sy ny Orange Madagasikara no niatrika ny lalao famaranana ka zareo avy eny Alasora tamin'ny Espace Fitiavana no nivoaka nandresy tamin'ny isa 2-0. Ho an'ny taranja volleyball dia 720 ny mpandray anjara. Ny ekipan'ny Jovena manao akanjo fotsy sy ny ekipan'ny Tranom-piantohana Niavana no tafita tamin'ny famaranana. Ny Jovena teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa 3-30 no 2-30. Tazana tao anatin'ity ekipan'ny Jovena ity ireo mpilalao vehivavy tao anatin'ny ekipam-pirenena fahiny isan'izany IVV teo ihany koa ho an'ny Skady lehilahy izay manana mpilalao efa zatrady ry zareo avy eo amin'ny Jovena. Ho an'ny taranja basketball dia isan'ny be mpandray anjara ihany koa 530 no nisoratra anarana izay nijara vondrona 5 ka nahitana mpandray anjara 7 avy nandritra ny lalao fanintsanana. Ekipan'ny Primature sy ny Banque Foiben'ny Madagasikara no tafita niatrika tamin'ny lalao famaranana. Nazava teto ny fivoahandry zareo aveny Mazorivo mpandresy tamin'ity lalao famaranana ity 430 no 220 nanoloana ny Banque Foiben'ny Madagasikara. Teo amin'ny taranja Tsipikanety be dia triplety 170 no nandray ny fiangana. Ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny kongresin'ny Tetezamita no tafita atany amin'ny famaranana. Tsy nivoaka tao tokotanin'ny commune ny Amboara fa dia nobatain'izy ireo tamin'ny elanelanisa tokana 13 no 12. Iandry Alain Bruno Rado ireo no niaro ny voninahitry ny commune Antananarivo renivohitra izay nanilika any kolejy Jean de Dieu Élysée Toutso avy any amin'ny kongresin'ny Tetezamita.
Taranja tenisy sokajy telo no ny fananana dia teo ny latsaky ny 7 taona sy latsaky ny 17 taona ho an'ny lehilahy izay nisy mpandray anjara 8 Open kosa teo amin'ny vehivavy izay nahitana mpandray anjara 4 Ity arahantsika amin'ny sary ity zao dia anilalao famaranana teo amin'ny latsaky ny 7 taona sokajy lehilahy izay nikatrohan'ny Rarjona Emile avy eo amin'ny Caisse d'Épargne izay mikatroka amin'ny Bidarso Kamisy Remy avy eo amin'ny Analogy ka i Bidarso Kamisy no nivoaka nandresy tamin'ny isa 5-2 Teo amin'ny sokajy vehivavy kosa indray dia Rarson Oby Yarnirina avy eo amin'ny Trésor sy Ralson Faniry manao akanjo mainty sary avy eo amin'ny garage administratif no tafita niatrika ny lalao famaranana. I Ralson Faniry teto no nivoaka nandresy azo lazaina fa niady tsara ihany ity famaranana ity. Hita mbola ao tsara ny traikefa ho azy mirahavavy ireto saingy eo amin'ny vovokaina no sahirana. Hita onana tombokely ihany koa i Ralson Faniry teo amin'ny fahazarana amin'ny lalao matetika raha miohatra amin'ny Oby Yarnirina Arson. I Ralson Faniry zany no nandrombaka ny larana voalohany ho an'ny sokajy vehivavy teo amin'ny taranja tenisy ity. Ho an'ny mihoatra ny 7 taona kosa dia zareo tao amin'ny samy aro no niatrika ny lalao famaranana dia Irahary Didier nikatroka tamin'ny Raljauna mbola ery ka dia Irahary Didier no nivoaka nandresy tamin'izany. Taranja Beloty 5-20 ny isan'ny ekipa nandray anjara izay nahitana vehivavy 5 isan'izany lycéenne izay hany vehivavy tokana tonga tany amin'ny ampahifadalana izay naneho ny fahitany iny fananana iny. Ankapobeny aloha zany dia nafinaritra le izy nahay daholo mpandray anjara rehetrarehetra fa ho anay Menadamo zany voatety zay vao miona zay vao forme ekipa tamin'ity jeu corporatif ity zany voalohany fa na zany ary mba tonga tamin'ny ampahifadalana izy Menada sorana bebe le zay rehetra niara-lalao taminay ny adversaire farany teo moa zany Banque Centrale dia mirahaba anazy mirary anazy tonga ny mitanjona famarana. Lehilahy sy vehivavy niaraka tao anatin'le izy tsy nanano sarotra ve zay fiarahan'izay ho anao? Tsy nanano sarotra mihitsy satria ny zavatra natao zany dia beloty sy ny fahaizana beloty fotsiny dia arak'ilay hoe teto izay vao niona nefa na izany dia nafinaritra be ny fiarahana fa na niaraka be izay Menada. Efa mpilalao beloty ve ianao? Efa mpilalao beloty. Ny ekipan'ny CT izay nisy an'i Rakotojafy sy Herniaina izay mikatroka tamin'ny Herniaina sy Lala avy eo amin'ny MFB faharoa no tody teo amin'ny famaranana. Zareo avy eny Tsimbazaza no nandrombaka ny laharana voalohany. Tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara tamin'ity hetsika ity. Ny tanjona dia amin'ny ankapobeny raha mikapobeny jerena atao amin'ny maly sy ny androany dia tena tratra ny tanjona satria raha nisy mpandray anjara fotsiny dia 7-20 raha ohatra ka 10 ny eritreretina hoe ho avy anisan'ny zavatra dehibe zay raha na 7-20 no nandray anjara ao anatin'izay ary ny tanjona dia tratra ihany koa anisan'ny tanjona anankiray ny fampifondronana amina lalao anankiray ohatra zao ny any amin'ny sehatra tsy miakina satria amin'ny fanjakana satria dia ao daholo ireo sehatra tsy miakina rehetrarehetra sy ny androm-panjakana sy ministera sy ireo le rasa mangaka any amin'ny ireo ministra tsy ministera tsirairay dia nandray anjara avokoa ary voasolo tena avokoa izy ireo ka dia zay no tena mahafaly tafavondrona ary niaraka amin'ny lalao tao daholo izy rehetra ireo. Raha le fizotry ny fananana amin'ny ankapobeny azo lazaina hoe nandeha araka ny leverana azy daholo ve? Nandeha dia ary nizotra soma tsara tokoa ny lalao rehetra marina fa tsy maintsy misy ny olana indrindra findroana ara-teknika teo amin'ny taratsasasasany fa rehefa mifampizaraina le izy niaraka tamin'ny mpandray anjara sy mpikarakara dia voava avokoa ny olana ary zotra ny ankapobeny dia zotra tsy nisy olana daholo ny taranja rehetrarehetra fa ny olana majinijinika izay moa dia tsy maintsy misy eo amin'ny taranja tsirairay no tsy maintsy mivahana ny olana indrindra fa ara-teknika dia tsy maintsy mivahana ary nahitana ora vahaolana avokoa ireny rehetra ireny. Ny amarana koa azy dia misaotra ny mpandray anjara rehetrarehetra ireo le 7-20 nandray anjara ireo entité vondrona asa zany na tsy miakina na miakina izay nandray anjara tamin'ity lalao 10 taona tairapolona fanjakana ity ary misaotra ireo koa ireo nanoana rehetra
izay maro izy ireo ao anatin'izany misy aritrano saharo ny assurance miavana ny galana ny caisse d'épargne de Madagasikara sy izay sisa tsy voatanisy fa marobe ianareo no nanoana antenimbola-panjakana nandosana ity lalao ity fa dia enga ndraika samy tahin'Andriamanitra itsika hatratra 50 taona manaraka indray ifankahitantsika amin'izay fotoana izay. Mbola mitohy any amin'ny faritra hafa ivelana Antananarivo mo ny fankalazana ny 50 taona ny tahirim-bola-panjakana.